mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy-indray atoka eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ny dialeka misy ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meniny famindram-pony sy ny fahasoavana hatrany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny ten'Andriamanitra anio dia hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra io dia raina era-po era-tsaina ianao satria avy aminao no mbola maheto anay anio. Misaotra anao manokana izahay satria Andriamanitra mamaly vavaka ianao ary manome fanantenananay mandrakariva aokany izahay hijoro mandrakariva ny amin'izany fanantenana izany ka tsy hisalasala ny amin'ny fitantananao satria marina mandrakariva ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe avy aty ambany. Hitantsika ao amin'ny lesintsika hatreto fa sy eo an'i Jaona ho ilay Mesy nampanantenany Jesosy, ilay nantenany vahoaka jiosy sy nandrasany atry ny ela. Nanjary fahavalony lehibe indrindra nefa ny ankamaroan'ireo mpitondra fivavahana dia ireo mpitarika ny vahoaka ara-panahy. Nahoana ary nefa no tahaka an'izany? Milaza Jesosy fa sady tsy mahafantatra azy izy ireo no tsy mahafantatra ny iray. Tokony nahafantatra nefa izy ireo saingy namita tena. Nafatony loatra tamin'ny lovantsofiny, nafatony tamin'ny filozofiany koa ny sainy. Hany ka nadio teo anoloany mivantana azy Jesosy nanao an'izay nataony sy nilaza an'izay nolazainy izay samy manambara ny iray tamin'ny fomba mahery vaika dia mbola nilaviny ihany. Manaraka an'izany ho Jesosy tamin'izy ireo hoe ianareo avy ety ambany hozy, izany hoe na dia miseho mpivavaka toy inona azy izy ireo dia olona tsy ara-panahy, tsy manam-pahamasinana, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fotsiny izy ireo fa tsy nisy finoana tao anatiny. Tsy zava-baovao io hoy voalazan'ny Isaia 20:20 manao hoe satria manantona ahy amin'ny vavany ity firenena ity ary mankalaza ahy amin'ny molony nefa ampanalaviany ahy kosa ny fony ka ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Naverin'i Jesosy izany taon-jato maro tateo aoriana tamin'ny lazany hoe koa foana hozy izy ny vavahanareo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Avy amin'izao tontolo izao ny fampianaran'izy ireo sy ny didiny. Ary hoy Jesosy manao izaho tsy avy amin'izao tontolo izao. Efa ratsy tokoa ny namintahan'izy ireo tena kanefa nanampitsotraka izany ny namintahan'izy ireo ny hafa ihany koa. Mahaliana nefa fa maro ny nino azy araka ny voasoratry Jaona vokatsy ilay adi-hevitra voalaza eo amin'ny 9:30. Araka izany na ratsy toy inona aza ny fitondrana ara-pivavahana dia jiosy maro no afaka ny ohatran'izany ka ny tenany mihitsy nahitan'i Jesosy tamin'ny maha-izy azy. Tahaka izany ihany koa isika betsaka no izay manaratsy ary minitsy mahita ny amin'ny maha-Kristy an'i Jesosy. Ny riko dia tsy ho anisan'izany ianao fa fikitra mandrakariva ary angataka ny fanahy masina mba hampisokatra ny masom-panahitsika. Amen. Toa malala ho misaotra anao izahay fa nomenao an'izany teninao izany dia mivavaka manoka ary mangataka mba niasanao manokana mpanomponao izay miaino izao fandarana izao aokany eo sokafinao ny masom-panahiny ka hatsapany fitiavanao ary ampisehoanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainana ane izy. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.